tonga mavitrika teto amin'ny village de jeu ahitana ireto mpilalao basketball U16 ekipa ny fatra tsy moatsinanana ireto délégation mafonja notariny ny lehibe ny fatra tsy moatsinanana nankahery sady nanolotra fanampiana lelavola ho an'ireto mahery fo ny farafangana ireto mahamegna tsy la ohatra atigna hanaovagna ny raha iny ambanimbany ny classement famifanirimo zany da ny batanazy zay misodrano mandatana da ame mahazanaky parapangananareo da sy nisalasala hay tonga taty manome hely anareo satria zava-dehibe ohatreny io da atao mba sangala baraka asikany antanagna etoa ankilany dia nanolotra rano fisotro natoraly kosa ny iraky ny fondation Ravelonarivo ho an'ireo mpilalao tsy ankanavaka tonga eto zay iraka zay monina eto farafangana zany amin'ny zavatra tsy moatsinanana amin'ny ty zavatra karakarany ligue ny tsy moatsinanana mikasika ny basketball ty dia ny raina moa zany zahay reto manohana moa zany avy amin'ny président candidat président Ravelonarivo Jean izy moa zany sady zanaky ny farafangana raha teo no mahatsiaro ny tanora dia mitondra an'ireo vivo reo fanomezana hery sy fanampiana moa zany an'itiky fifaninanana basketball tsara ho marina fa eto farafangana no mampiatrano ny fifaninana-pirenena lalao basketball ho an'ny Sokajy U16 amin'izao fotoana izao